Efa miaravatsika rehetra indray ny tokantrano any izay mpanaraka tsy tapaka ny radio télévision CFF fa tonga ao anatin'ny fandarana step by step indray itsika amin'ity androany ity dia manasanareo anaraka hatramin'ny farany. Mbola ny step by step saison ihany no arahantsika izay arahana amin'izy 12 mianadahy ireo zany izay manohy ny formation. Ny formation atao moa dia mahakasika ny resaka taovolo dia ao anatin'ny fanaovana révision indray zany izy ireo amin'izao fotoana izao satria hiatrika ny examen izy rapitso. Misy ny examen izy eo atao ahafahana miakatra midingana final dia mbola ao anatin'ny révision farany zany zareo sady manao ny théorie manao ny révision pratique ihany koa isan'ny mpianatra ato amin'ny suprématie imperfecte. Andeo arahantsika ary ny andinindininy izay. Tafiditra ao anatin'ny révision indray reto mpianatra eto amin'ny suprématie imperfecte ireto, manao révision générale izy rehetrarehetra satria hiatrika ny examen manaraka indray. Examen aty amin'ny fidirana ho any amin'ny final zany no ataon'ireto mpianatra eto amin'ny suprématie imperfecte ireto ka ao anatin'izao dia manao ny révision izay asehon'ny mpampianatra ihany koa ty révision atao ity izay mbola ahafahan'izy ireo mametraka fanontaniana raha ohatra ka misy tsy mazava ny amin'ny zavatra izay atao zany ao anatin'ity révision ity. Dia ho arahantsika aloha ny mahakasikasika izay. Vitany 5 jaune 5 nanaovana les dégradé V anao an'ilay coupe dégradé V amin'izay dia alaina ny médiane antérieure dia hoentina makatsy aloha zaraina anankiroa zany. Hoentina mahitsy rehefa maka an'ilay médiane antérieure vita izay dia mèche repère-ny le atao aloha atao amin'ilay médiane antérieure dia iny zany entina makaty amin'ny soka efa manapaka dia ohatr'izay indray ny izay ny makasika niny révision izay nataony izy ireo iny dia hiditra amin'ny étape manaraka indray tsika inona indray no ataon'ireto mpianatra eto amin'ny suprématie imperfecte ireto. Zao aloha zany izay dia manao pratique izay dia izay samy mpianatra ihany no fanao pratique eto mba hamerimerinana ilay lesona dia ny pratique anay eto moa zany no zao dégradé V. Fondino atao main'ilay izy. Ny alohan'ny anaovana kopy aloha dia tsy maintsy sasana foana aloha lohan'ilay olona dia atao paque de lavage manasany anazy. Dia vita fanasana aloha izay vao mandeha makery amin'ny poste de coiffage manao ny coupe sy manao ny séchoir sy ny fer. Kandi zany dia voilà la maison anay androany. Dia voilà la maison. Mitohy hatrany moa ny révision zany fa eto izareo dia manao pratika ireto mpianatra eto amin'ny suprématie ireto. Mandeha par groupe indray ao anatin'ity révision ity ary samy mpianatra ihany no hanao an'izay pratika izay satria révision moa zany no ataon'izy ireo amin'ity. Rehefa avy namasa lohan'ny clientenay zany izay zany hoe lohan'ny candideny amin'ny paque de lavage dia eto nanaovana an'ilay kopy amin'izay dia nanaovana an'ilay kopy V dégradé dia iny anaovana anazy manao séparation nasona anankidimy no izay voalohany. Tena anisany mahatsara zavatra mihitsy ny fijanonan'ireo mpianatra ato amin'ny suprématie imperfecte ety amin'ny ISP ety satria afaka manao révision tsara satria raha raisitsika hoe any an-trano ary zany no hanao révision ireto mpianatra reto raha ohatra ka mody sarotrarotra ihany no hanatanteraka révision isan'andro isan'andro satria na ny fitaovana aza mety tsy hisy akory. Manasalo izay mandeha alokanao an'ilay kopon'ity clientenay ity indray. Hanao 5 jaune zao zay eto
mariana moa fa sady miresaka amin'ny mpampianatra ireto mpianatra eto amin'ny suprematie and perfecta ireto satria révision moa zany le atao dia izay no mahatonga anazy sady milalao telefônina indraindray ao anatin'ity exercice zay atao ity. Manao an'le séparation zany zay dia le séparation 5 zany no ataona eto. Izy ity moa zany dia ho atao an'le coupe V dégradé. Vita regny ny séparation ana zone dia hiditra ny ataony voalohany aloha zany eto amin'ny antérieur médiane antérieur aloha zany no anefanay voaloha zany hoe lasa inversé zany le coupe fa tsy le mandeha normal loatra mahazatra. Révision mahakasika ny resaka coupe moa zany no ataony reto mpianatra ireto amin'ity androany ity dia samy manatanteraka an'izay hoe ahoana ny ampivoaka n'le coupe V dégradé. Zay zany ny ataony zareo amin'izao anio izao dia jerevana tsara ny position an-tanana afaka mifanoro ireo mpianatra tsirairay avy ireo. Dia vita zay dia alaiko indray le avy atoriana dia mibaziko ity aloha ity ihany. Ararotina dia ararotina ny révision tahaka an'izao ahafahana mametraka fanontaniana makany amin'ny mpampianatra raha misy zavatra tsy mazava. Izy samy mpianatra ihany koa dia afaka mifampiteny satria na ny cliente raisiny eto dia mpianatra ato amin'ny SP ihany, ny coiffeur ihany koa dia ny mpianatra ihany koa zany, ka afaka mifampiteny tsara mihitsy zany raha misy zavatra tsy mety ataony tsirairay ao anatin'ny fanaovana an'izao révision izao satria izay no maha révision anazy mialohan'ny examen. Ny tsirairay avy moa zany dia samyny hiatrika ny examen dia tsy hoe ny anankiray ihany no manao fa samy mandray daholo ao anatin'ity fanaovana révision ity izy 12 mianadahy na dia hoe mizara groupe aza ao anatin'izay. Ao anatin'ny fanaovana coupe tanteraka moa zany reto mpianatra reto amin'izao fotoana izao satria izay révision mahakasika na coupe zay no ataony. Fa rehefa tena mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpianatra no atao volo dia anisany mba mitaitaina ihany koa ilay mpianatra maka amin'ny plasin'ny cliente satria mametraka foana hoe mpianatra ireto manao ny voloko ireto. Atsika zay le base dia atsika le tapahana ato amin'ny médiane postérieure dia ataontsika projection moyenne dia dia vita zay dia manao projection moyenne tsika nataontsika eto. Examen ekarana any amin'ny lalao famaranana moa no atrehan'ireto mpianatra 12 mianadahy ireto dia izay ny ilana révision tena matanjaka ho an'izay mpianatra kamokamo na tsy mivaky loha na tsy mirarany fomba fiasa izay nampianariny suprematie and perfecta dia mazava be fa mety ho raraka izy ao anatin'izao fifaninanana izao satria ny tanjona dia atongan'izy ireo lasa matianina amin'izay sehatra ny fanaovana taovolo izay ka raha tsy ny zavatra nampianarina atao amin'ny suprematie and perfecta moa zany no arahana dia mazava be fa mihitsana avy hatrany zany ianao. Amin'ity dingana manaraka ity dia tsy voatery hoe enina kory no tafiakatra na enina ihany no tsy maintsy hitsana fa miankina amin'ny ezaka sy ny fanarahana ny fampianarana atao amin'ny suprematie. Mitovy an'ilay tatsy amin'ny ilana any zany atao. Anisany tena jerevana tsara ao anatin'ny fianarana ataon'ireto mpianatra reto mantsy ity resaka hoe fanaovana coupe ity satria antoka lehibe ny endriky ny olona ihany koa endriky ny cliente izay tonga ao aminy ny volo zany ka raha ohatra ka manapaka volo any tsy tokony ho izy manimba coupe-na olona zany dia tena ratsy zay sary zay zany tena hoe faratapin'ny ratsy noho izany tsy maintsy misy ny révision tsara izay tsy maintsy atao mafimafy mihitsy ny révision ary maromaro ny révision hipratikena izay resaka coupe izay tsy hanimbana volon'olona mihitsy na dia anankiray azy. Eto moa dia samy mpianatra no mifanao volo dia samy mpianatra noho izany zany tsy maintsy mijery tsara ihany koa ny mpianatra izay maka amin'ny plasin'ny cliente amin'izao hoe mety tsara ve ilay fomba fanaovana azy sao dia hanimba ny volony na dia hoe fahasarotam-piariny amin'ilay volony fotsiny aza dia tsy maintsy hosarotiny izy ao anatin'izay. Ao anatin'ny famaraparanana satria efa vita moa zany ny coupe izay nataon'izy ireo dia mamaraparana ny coupe izay mbola tsy nafarana an'izay
eo ihany koa nefa manao ny brochine satria tsy maintsy ho atao finition tsara ihany koa le volo na dia samy mpianatra aza ny manao azy. Hita ao anatin' zareo manao révision ity fa somary misy ny farimbarina zany ao anatin'ilay hoe manao révision rehefa hita hoe eo amin'ny samy mpianatra zany no manao mandray hoe cliente sy hoe coiffeur dia ohatrany hoe manamaivana an'ilay zavatra nomena sy nampianarina fa tsy manaraka amin'ny antsipiriany ny zavatra nampianarina teto amin'ny suprématie and perfecta ao anatin'izany dia misy moa nefa manao ny fer zany manao ny finition amin'ny alalan'ny fer ahitana ny endrika le volo hoe manahoana zany ny endrika ty volo ity rehefa vita satria ny nataon'izy ireo teo révision dia hoe coupe V dégradé zany amin'ny endrika vaovao izay nampianarina an'izy ireo dia mamerina izay leçon izay satria sody dia misy an'izay any anatin'ny examen ihany dia mbola afaka manontany ny mpampianatra aloha zareo ny amin'ity androany ity fa ho an'izay tsy tia manontany kosa dia izay moa zany efa hainy zany izy matoy izy tsy nanontany. Vita somatsara indray ny pratika izay nataon'izy ireo zany hoe nanao révision zany ny mpianatra samy mpianatra dia tahaka izao no nanaovany an'izay volo izay rehefa nataony tao anatin'ity révision ity nanao coupe izy dia namboarina natao finition zany ilay volo dia tahaka an'izao no nanaovany izy 12 mianadahy ny volo ny ireo mpianatra mitovy aminazy ihany zany. Ny ekipa ny madame Michel moa zany atao dia mbola mitoy ihany koa ny fanaovana an'ilay asa, mbola ao anatin'ny fanaovana fery izy ireo efa hitahitsika ihany koa ny résultat fa tahaka an'izao no nanaovany an'izay volo izay tamin'ity androany ity. Dia manasa antsika ny tokantrano any tsy afotsy asaraka ny fandarany eto amin'ny radio télévision na ACFF izay mandefa an'ity fandarana step by step ity dia araha ohatra amin'ny farany foana isan'andro. Izay ny mahakasika an'iny révision natao niaraka ho an'ny mpianatra tsirairay avy iny fa hiditra ao anatin'ny fanaovana pratika indray izy ireo izay samy mpianatra ihany nefany ny fanao volo zany misy maka plasy ny toerany cliente ary misy kosa maka ny plasy ny coiffeur dia mizara groupe kely mizara telo zany zareo amin'ity androany ity indray anao ny révision pratika mahakasika ny coupe dégradé V izay zany no ataon'izy ireo dia andeha arahantsika indray ary momba an'izay. Ao anatin'ny révision hatrany moa zany ny mpianatra teo amin'ny suprématie and perfecta dia izy rehetrarehetra miaraka eo daholo manao révision na coupe anankiray dia kandi moa zany eto no mitarika ny fanaovana izay révision dia ny ambiny mijery dia raha misy tsy mety dia manintsy kosa ny hafa. Hita ihany ny mpianatra sasany satria tahantsika amin'oro zao dia mipetrapetraka tsy ny ataony ny olona mitsangana daholy mijery ahoana ny fanaovana azy, izy kosa mipetraka zany mety efa mahay be nga minoro matoa izy mipetrapetraka ao ambadika ao zany fa ny rehetra kosa mbola mijery tsara hoe manahoana tsara le fanaovana azy, zay moa le maha révision anazy zany. Dia mba verifiena kely mitovy tsy hoe mba fa tena verifiena mihitsy hoe mitovy nanapahana le izy. Mijery eny amin'ny fitaratra. Eny amin'ny fitaratra no mijery? Alaiko indray maka mèche repère tato amin'ny médiane antérieure dia nalaiko ny tato amin'ny supérieur antérieure dia angalako mèche repère Lasa mivandahina ambany indray vao ampiakarina. Dia alaiko ny projection moyenne voalohany aloha. Dia
manapaka. Raha ao anatin'ny révision tahaka an'izao aloha zany a dia tokony hifantoka tanteraka ny mpianatra tsirairay avy a tsisy ho varimbariana satria no tonga ny examen dia sahirana ianao any anatin'ny examen ihany. Ary raha ny révision ihany koa dia tokony hoe ny cahier zany a efa pré eo amin'izy ireo a dia mamaky ny ao anatin'ny cahier no atao fa tsy manoratra satria amin'ny zavatra efa nianarana io a tsy mpampianatra akory kandi eto a fa kandi dia mpanao révision satria samy mpianatra tsy tokony zavatra ho raisina an-tsoratra zany eto satria ny mpampianatra tsy eo a fa ny mpianatra samy mpianatra mifanao révision izany hoe ianao zany a tokony ilay zavatra atao anaty cahier zany a no ho ianarana tsara dia iny no ampiarina eto a tsy efa niraisina an-tsoratra tamin'ny nanao théorie fa tsy hoe eto izay vao handray an-tsoratra n'ilay fomba fanaovana azy satria tsy pratika voalohany izy ity na révision voalohany fa efa nanao pratika mahakasika an'ity coupe natao ity ireto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfect ireto. Dia ao anatin'ny révision tahaka an'izao a tena ilaina mihitsy ny mijery an'ilay cahier zany satria efa misy zavatra voaray nomen'ny mpampianatra eto amin'ny suprématie and perfect ary efa manao pratika eo masin'ny mpampianatra ihany koa ka manoro izy ilay manao correction reny dia mila mijery ianao ary tadity hoe inona moa ilay nanitsiana zany. Ao anatin'ny révision tamin'ity androany ity dia misy ny adihevitra kely eo amin'ireto mpianatra ireto satria misy tsy mifankahazo tsara ny fomba fandraisana an'ilay zavatra nampianarina izany. Zone supérieure antérieure. Tiraisina Artovizina. Le ampoizanakatra ty ambovy mbola misy hoa eto mbola ty hoa ino mbola lefa makato aloha zay vao miakatra manotro n'iny any. So dia sangany. Kotia mbola tsy sanga zany teneko zany. Katia mbola ampoizina. Eno ihany aloha dia za efa vita le teto iny dia mbola hoentina makato ohatr'izao aloha ito. Ty ilany ty mbola hoentina manao ohatran'izao dia avy eo indray hoentina ty manao ohatr'izao zay na maka an'ilay ohatran'izao ampitovizina ohatry ny nanaovanareo any tato nanaovanareo any eto zay iny vao raisina man'ilay ampitovizina ohatry. Iza mbola tsy nanao an'izany fa ny antonyko hoe sakoa tsisy an'izany zao ny anay ty ve alainao azy maka ty aloha ohatry ny nanaovana ny tata dia manapaka zany tonga manao an'izao zany manao an'izao zany eno tsara izay manao an'izao hoe ohatr'izao atao mihitsy. Fa zao na mahirana anay sy larisady izy madama efa hita fa mety io sisy dina manahirana anareo amin'io. Tsy zay anareo agny misy kopy tsy nety ilay izy zay tonga tsy zany teneny madama reny ohatr'izany nanaovana anazy. fa nenay zao dia tsy mitemy tsisy hoe zao nanaovana anazy zao tsy nanao an'izany tsony zay fa nenay aveo iny any ampitovizina tatao amin'ny tato. Patanitsika zay hoe samy manana ny azy zay zany dia manontany hoe inona zany no fomba hoe mbola ahitana aloha. Ao anatin'izay moa tapa-kevitra izy ireo ny farany anontany ny mpampianatra eto amin'ny suprématie and perfect rehefa ny alaneny natao anatin'izay adihevitra izay. Tika raha dia sauvage zany ty kopy anaovana révision ty dia misy fanontaniana zany hoe rehefa avy nampiakarina intelo ve le voly tato amin'ny côté tato dia mbola alefa makaty aloha ohatran'izao ve ohatran'izao zay vao maka an'ilay ato amin'ny supérieur antérieur le ampitovizina dia maka maisy tsikelikely ohatran'izao dia ampitovizina le izy ampiakarina ohatran'izao sa tonga dia tsy mila makaty aloha tsony le avy nampiakarina intelo iny fa tonga dia eto amin'ny supérieur antérieur ny tonga dia ampitovizina zay zany le fanontaniana to. Ka zany mihitsy moana ataontsika zay kopy rehetrarehetra. Dia nenay ty lefa nizay nanao dia nenay sy Michel lefa naikaty aloha ohatr' zao izy madama hoe tsy mila alefa antsony fa tonga dia nakoly natao fa dia izy natao ke fa le ato ambany any zay hoa tompoko nalefa ty aloha dia eo izy tena mbola tsy nanao an'izay nandiaraka marina miraisiny e.
atao amin'ny supérieur antérieur dia maka dia maka mesh indray maka mesh dia ampitoviana ilay voatapaka teo dia na projection maximum dia tapahana raha hoe misy lava raha hoe tsy mitovy dia tapahana misety dia tapahako efa hita fa misy lava-bimba da mamanina raha tapahana zay dia zaraiko anankiroa eo amin'ny eo dia hiditra atao amin'ny zone postérieur supérieur postérieur médiane postérieur izay dia tsy maintsy projection moyenne foana ve ny hitondrana eo amin'ny postérieur tsy voatery afaka tonga dia atao projection maximum eo ampiandrasana ny valitenin'ny mpampianatra eto amin'ny suprématie perfecte moa zany izy ireo satria par WhatsApp groupe aloha ny fandraisana tamin'ity androany ity zany fa izy ireo kosa dia manao révision rery dia afaka mimetraka fanontaniana amin'ny alalan'ny WhatsApp groupe izy satria efa nalefa vidéo tamin'ny moa zany ilay fanontaniana izay ilain'izy ireo dia sady mandeha ny ady hevitra mandeha ny fifanondroana ao anatin'ny tia révision ity mandra-pahatonga an'izay valiteny ny mpampianatra izay zavatra ray moa zany no tsy nazava teo dia afaka mitohy makany amin'ny zavatra hafa aloha mandra-pahazo an'izay valiteny izay zany eto dia tazantsika mbola misy ny mandray an-tsoratra kanefa ny lesona efa natao zany hoe lasa ohatrin'ny hoe kandi na rosy indray no lasa mpampianatra eto fa tsy le lesona tany no novakiana no ampiarina zany tamin'ity androany ity tonga moa zany ny valiteny avy any amin'ny mpampianatra eto amin'ny suprématie perfecte dia samy mihaino ny tsirairay avy tonga somatsara ny valiteny avy any amin'ny mpampianatra dia samy mamaky samy mihaino ireto mpianatra ireto an'izay toromarika izay raha ny zavatra nanontaniana moa zany dia zavatra mitovy ihany zany ny zavatra valin'le an'izy rotota teo zany an'izy rehetrarehetra teo fa zareo fotsiny no tafiditra lasa tao anatin'ny adihevitra fa zavatra mitovy ihany le izy zany hoe samy tsisy nandiso fa samy namarina daholo ao anatin'izay zany hoe teknika anankiroa samy hafa ilay izy teo izay ihany koa ny namarana ny fandarana step by step tamin'ity androany ity dia makasitraka anareo any tokantrano any nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mametraka veloma mandrapeona ho aminareo any tokantrano any feno matompo